misarika fikambanana maro tonga eto. Tonga dia iroso avy hatrany amin'ny fanambarana tika zany. Ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Ny taona 2024 dia taona natokan'ny firaisambe afrikana hiadina amin'ny kolikoly. Noho ny fahatsapana fa ny kolikoly no mahatonga ny fandriampahalemana sy ny fahantrana, mahatonga ny krizy miveriberina eto amin'ny firenena dia nivondrona ny fikambanana miisa 50 eo miaraka amin'ny ONG maromaro manerana ny nosy hanamafy olona sy hanampy ny vondron'ny fitanindrazana ho an'ny fanorenana ny Madagasikara na afoezina hoe VTT-FM. Ny tanjona amin'izany dia ady amin'ny kolikoly, fiarovana ny zon'olombelona, indrindra ny zon'ny ankizy sy ny zon'ny vehivavy, fametrahana tantandalana, mikasaka ny tombotsoan'ny daholobe, hatsara ny sosialim-bahoaka, misokatra ho an'ny fikambanana rehetra manerana ny nosy ny vondrona. Manolo-tena ireo fikambanan'ireo ka iroso amin'ny asa fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena, tsy hanatanteraka famelabelarana, arahana ady-hevitra manerana ny nosy, isa-paritra manomboka amin'ny herinandro ambony. Faharoa, manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, miantso ny rehetra mba hijery ny tombotsoa ambonin'ny firenena ary iroso amin'ny fikaroham-bahaolana eo amin'ny samy malagasy. Ho fanorenana ny Madagasikara dia aoka ny rehetra mba olom-pirenena tompon'andraikitra ka hatsapy fa ny fifidianana madio sy milamina ary eken'ny rehetra no any lalana tokana hialana amin'izao krizy miveriberina eto amin'ny firenena izao. Ka hoy ny VTFM hoe ny fahamarinana no manandratra ny firenena.